Raha teo amin'ny fidinana voalohan'ny fifantsanana avokoa ireo mpikatroka taekwondo malagasy telovavy androany alarobia 2 Aogositra tao amin'ny Palais des Sports Moulay Abdellah nandritra ny andro voalohany amin'ny andehan'ny 12 lalao afrikanina tao aty Rabat Maroc. Nisatatra izany Alsou Adel Ratovarson izay resin'ilay somaliana Abdio Adid Aminira tamin'ny 7:30 teo amin'ny fifantsanana ho an'ny vehivavy latsaky ny 7:30 kilao. Ankoatra ny tombony ara-teknika nanana amin'ny mpifanandrana taminy dia nampitombony elanelanisa tamin'ity katrokady ity ihany koa ny fahadisoana nataon'ny solitena malagasy. Narak'izay ho an'ny sokajy vehivavy latsaky ny 9:40 kilao dia najanony mpitsara ny katrokadiny Rakotobe Jinko Sito avy any Lesotho vao nanomboka 2 minitra monja. Voadaka teo amin'ny tarehany Mantsy Jinko ka naratra. Efa nitarika tamin'ny 17 moa ito ny alohan'ny faharatrahana io. Ny tatamasony Jinko no naratra ka tsy maintsy nalefa aingana tany amin'ny hopitaly. Ary farany dia tsy afaka niakatra tatami Rakoto Anosy Saondra satria niotra 200 gramma ny lanjany. Ity mpikatroka malagasy ity izay tokony ady ho an'ny sokajy latsaky ny 7:40 kilao kanefa dia nilanja 7:40 kilao sy 200 gramma. Sikaritra tamin'ireo katrokady roa nataon'ny malagasy fa nipetraka ho lesoka ny akeliny vatana sy ny tsy fazarana miatrika fifaninanana avo lenta. Azo eritreretina ho taratry ny disadisa nisy teo anivon'ny taranja taekwondo ihany koa ny vokatra ratsy azon'ny solitena malagasy. Inona fa azo vokatra tsara ny taekwondo malagasy amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena manaraka hatrehany. Le plastron électronique azo azavaina kokoa hoe inona ny olana? Tsy miaraka le any amin'ny gasy vao manelina izy dia mahazo koa fa misy capteur amin'ny pitena sy le plastron dia rehefa mifanitsy ireo izay vao mahazo. Satria ny any amin'ny gasy raha lafiny teknika indray Jeux africains tianao inona ny hitanao hoe lesoka ho atsika? Tsy ampototra. Angatsika tsy efa nanomana tsara? Efa nanomana ka fa kely ilay fotoana. Mba inona ny tombony ho an'ilay mpifanandrana amintsika ty amin'ny Jeux africains raha oharina amintsika malagasy lafiny teknika? Zareo somary lavalava sy efa zatra le plastron électronique. Hitako. Ireo zany mbola tsy zatra nampiasa azy? Vao toaso fotsiny mianatra an'iny dia efa izay. Ny olona mbola tsy ampy expérience isika fa toy afaka 2024 ho any tandrony zay. 2024 rozy izy ianao teo tsy mipetraka ihany ve le olana hoe tsy fahampian'ny compétition internationale? Zay ka efa eltsika ny sinao dia zotsika hivoaka be maromaro. Inona no vaolana ro amin'ny fampandrosoana ny taekwondo malagasy? Voaka dia mivola. Alors, je dirais que pour ma part, je trouve ça un peu logique parce que c'est la première fois qu'elle sort en international, donc elle connaissait vraiment pas le niveau. C'est tout un travail qu'il faut mettre en place pour qu'ils arrivent à combler le manque en international. Parce qu'à Madagascar, ils tournent tous entre eux et du coup, pour moi, c'est un peu logique. Après, par rapport à la compétition elle-même, Adèle, elle m'a surprise parce que je pensais que il manquerait quelque chose chez elle et du coup en fait je vois qu'elle a un beau métier quand même. Elle comprend vite, elle s'adapte vite et j'étais super surprise par rapport à Janko qui je pensais où la balance serait moins équilibrée et Janko elle a tenu vachement bien le premier round de la compétition là et en fait en deuxième round tout a lâché. Donc voilà, c'est juste mon impression à chaud, c'est ça. Alors c'est ça qui manque en fait à Madagascar, c'est le système électronique. Elles n'ont pas l'habitude de travailler dessus, donc du coup quand on arrive en compétition qu'on n'a jamais travaillé sur le système électronique, on a du mal à s'adapter. Là ils ont eu un stage de 4 jours avec le système électronique, ils ont pu plus ou moins travailler là-dessus, donc ça a apporté un plus, mais ils ont besoin du système électronique pour pouvoir travailler.